Ny toivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao?
Miraba anao mpanaraka izao fandarana zao amin'ny anaran'ny tompontsika riavana, ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Miraba ihany koa Kamia faly iarana totosa zao fandarana zao miaraka aminao. Miraba pasteur dia miraba antsika rehetra ihany koa. Ny fandarana mamatonalina moa dia fandrombonan'ny tohivakany fahamarinana ny chaîne d'honnêteté sy ny fikambanan'ny mpiara-maka ny baiboly ary amin'ny tiany mity isika dia resaka ny amin'ny hoe ankonana vavolombelona. Ary pasteur no anazavantsika ny sarobidy izany teo ny fiainan'ny Noa. Ao amin'ny Genesis toko fafito riavana ny andininy voalohany no iangany zao dinidinika zao a. Genesis toko fafito ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova taminao a, midira ao anatin'ny samby fiara ianao mba miankona anao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao a izao. Raha lazaina amin'ny teny hafa riavana ny loahevitra androany dia hoe ny fanontaniana apetraky ny tompo androany dia hoe miavaka ve ny ankonanao, satria ny ankonana no tian'Andriamanitra hojerena sy dinihana, miavaka amin'ny fahamarinana, amin'ny fanarahana ny tompo miavaka ve ny ankonanao tahaka ny avahan'ny Noa eo anatrehan'Andriamanitra riavana. Inona no mety hitaizana ny ankonana amin'izany fahamarinana zany Camille? Ny zavatra matetika tsapa pasteur amin'izao fotoana misy atsika izao a dia memaizina ny tontolo manodidina, ary mampatsiaro ny teny Isaia le hoe mitsangana mihazava fa efa tonga ny fahazavanao, ny aizina manarina ny tanontany, ny aizo-pito manarina ny firenena, fa aminao no hiposany Jehovah. Ny zavatra nanahitra tao anatin'ilay fampizarana teo pasteur dia le hoe Andriamanitra kay mijery, dia mijery ny ankonana, dia mandinika izy hoe aiza hoaiza ny ankonana, dia mampametra-panontaniana raha mijery anazy ao Andriamanitra sy ny ankonana, manahoana re fijerin'Andriamanitra ny ankonana, fa tena fanampy tokoa le hoe fahasahiana miavaka ary sy ny tsirairay fa le ankonana mihitsy, ankonana miara-mivavaka, ankonana miara-manompo an'Andriamanitra. Ary eo no fanampy satria Noa pasteur raha araka ny fahazahoko azy dia hoe izy menakavy niarana anao ilay samby fiara, zany hoe Noa nampitaviana tamin'ny zanany. Ahoana zany hoe raim-pianakaviana mampitaviana amin'ny zanaka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, amin'ny fiainan'Andriamanitra, satria mitanjoz'Andriamanitra tokoa kay ny famonjena tsy ho an'ny tsirairay ihany fa ho an'ny ankonana, tahaka tamin'ny tadidiko ilay tantara kelin'ny Zakaiosy. Anio no tonga ato amin'ity ankonan'ity ny famonjena. Dia eo no tiako manitikity an'izay koa pasteur hoe ahoana le hoe raim-pianakaviana mampitaviana ho amin'ny zanany mba hanompo an'Andriamanitra sy atahotra an'Andriamanitra ao anatin'ny fihavarana. Misy zavatra azo asongadina amin'ny tantara Noa sy ny ankonana. Noa eto a nahazo afatra avy amin'Andriamanitra mba hamonjena azy sy ny ankonana amin'ny fitsarana ho avy zay rehetra. Dia nasaina nanao samby fiara Noa riavana, dia araka lazain'ny Camille teo hoe ny rahany nanamboatra tamin'ny ankonana io samby fiara io. Fa tia riavana misy zavatra tiana asongadina. Afaran'i Jehovah Noa hoe alaivo ny biby madio, alaivo ny biby tsy madio, alaivo ny voromanidina, dia ireo koa ampidirinao ao anatin'ny samby fiara. Dia mety lasa eritreritra ianao hoe ahoana moa zany no nanangonany Noa andro biby ireo, satria mmpandila dia miraso hoe tena ananiny ange le biby nampidirina tao e. Dia zao ry afana ohatran'ny mety lasa saina ianao amin'izao fotoana zao hoe ahoana no atao reo biby be dehibe reo manko ohatran'le hoe le kolokolo mandrakotra nyty tanitsika ity le fasarainana ara-toekarena io corona io zany mamaizina zao tanitsika zao, ahoana mbola avotra ve io? Inona no andrasan'ny tompo amintsika ry avana? Ny andrasan'ny tompo amintsika dia hoe jereo ny ankonanao,
tezao ny ankonanao ho toy ny samby fiara hoe ampidirana ny ankonanao any an-danitra oka ny ankonanao fiangonana kely hitaizana ny vadinao sy ny zanakao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Asa moana iny mbola hoe karazana fampiarana napitsika zay kami satria Andriamanitra tena hoe ny ankonana ny jereny tsy ny finoana sy ny famonjena ny isam-batan'olona ny resaka anio fa hoe ianao mba ny ankonanao, ianao mba ny ankonanao ny tian'Andriamanitra hiditra ao anatin'ny samby fiara. Ary ny zavatra tena hita dia zao hoe ny samby fiara namboarinao ny andraikiny fa ny famonjena an'Andriamanitra. Ary zay le fanambikeza be hoe anjarako ny manoro lalana ho an'ny zanako, anjarako ny mampatsiaro ny famonjena nataon'Andriamanitra teo ny fiainako sy ho an'ny ankonako manontolo fa n'Andriamanitra ny toy ny tantara rehefa avy eo. Zany hoe raha azo tsara pastora dia anakay anatin'izay le hoe fampandraisandraikitra ny tsirairay satria ny famonjena tokoa dia tena hoe irina ho an'ny ankonana isam-batan'olona fa ny fampandraisandraikitra n'ilay zanaka ihany koa ao anatin'ny fanompoana zany. Kanefa le fanompoana tsy hoe lasa fahazarana le manao fiaraha-mivavaka fa tena hoe fandresen-dahatra hoe misy planin'Andriamanitra ao ambadika zao matoa manao an'izao isika. Ny antony mamatonalina mako tiako tsindrina kely ary ho amafisin'ny pasteur antsika ihany koa hoe ny mamatonalina dia fotoana anakay natao hiambenana, ny mamatonalina dia natao anakay hivavahana. Ary ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny pasteur dia mila miambina ny ankonana, mila mivavaka ny ankonana satria efa akaiky ny tompo. Raha mijery le teny tao hoe le zavatra manodidina be lehibe io dia mahatonga ny ankonana hoe ho aizy izay hiary letika ve sahitra ao anatin'ny samby fiara tahaka nataon'ny tompo. Fa ny fanontaniana tiako apetraka pasteur aminao manokana dia hoe ahoana ny ahatonga ny ankonana anakay tsy hoe ny zanaka manaraka efa fotsiny fa mahatsiaro izy hoe raha manaraka dia tsy noho dada sy neny fa no fahatsaran'Andriamanitra hitako amin'ny dada sy neny sa hoe no ilay planin'Andriamanitra. Ahoana ny fomba anakay mahatonga ny ankonana zany hiala amin'ny fombafomba raha zay na azo lazay. Ya rehefa tsara mampafantatra amin'ny zanakitsika hoe ary efa hatrany amin'ny Genesis toko faharoa Andriamanitra rehefa mijery dia ny ankonana tsy mba mijery ny isam-batan'olona izy fa ny ankonana. Misy tena amin'ny Genesis manahirana ny mpandinika hoe ary noho izany raha lehilahy dia andaon'ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vady. Avaiza ny mpihirana io sary io entina ny soratra masina manazava hoe ny tovolahy na ny tovavy ao amin'ny ankonana anankiray beazina ary rehefa miala eo izy dia anorona tokantrano. Tsisy olona jeren'Andriamanitra hoe singan'olona zany. Zay no aletika ao amin'ny zanantsika. Fa le fitaizana ny ankonana hoe kamito satria nao ahy eto dia miverina amin'ny andraikitritsika lehilahy. Oka zao fihiboana zao atonga sainantsika hoe tian'Andriamanitra isika lehilahy ho pastera amin'ny ankonantsika zay. Ary mivaditsika azy hoe dekona mpanampy antsika amin'izany fitaizana zany fa sika lehilahy no tian'Andriamanitra hoe ho pastera anana andraikitra hanompo tahaka ny Kristy manompo ny fiangonana hanompo ny ankonantsika. Ary araka le tenena teo hoe manao mpianatra ao amin'ny ankonana no fanomboana zany hoe fanaovam-pianatra izany. Isika no hoe pastera oka tsisy lehilahy ty teny rehefa miteny madama rehefa miteny akizy dada papa andao ary vavaka oka tsisy eto iteny an'izany hoe ataovy eo aloha fa ho avy fa zay hoe mitady atsika lehilahy Andriamanitra amin'izao ariva zao ry havana tahaka ny tedavany ny Adama fahiny hoe fa izainao ry Adama mitady atsika tsirairay izy hoe tady atsika tsirairay sy kami hoe fa aizainao tsy ho mitorana pastera zay nametrahako anao ao amin'io ankonana. Ary zavatra tena nafinaritra koa aloha tamin'ny Noa fizeriko azy pasteur hoe Noa no nanao voalohany dia nanaraka ny ankonany. Noa no nahazo vina fa nampitainy tamin'ny ankonany. Dia ny matetika mampalahelo zavatra hita pasteur indraindray ny vehivavy indray no mitarika hoe ndao hivavaka na ny ankizy
fa tena finaritra ny tenenao teo hoe raha nitady Andriamanitra dia niteny ry Adama aiza moa ianao, zany hoe mety efa amin'ny lehilahy. Ka raha ny ankonana vavolombelona zany dia mety efa voalohany amin'izay sary aseho any dada no ho tarafiny taranaka tiarina. Ilaina mijoro vavolombelona ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny, ary rehefa ny ankonana no mijoro vavolombelona dia misy taranaka mifandimby, taranaka matahotra an'Andriamanitra. Satria raha ny tantarany hoany hita dia hoe tsisy fahatahorana an'Andriamanitra tambonin'ny tany. Dia ny zavatra nampalaelo raha mijery koa isika pastora hitantsika hoe Turquie toerana anankiray izay tena nandany Paoly ny fotoana ny toriana ny filazantsara, nefa Turquie amin'izao fotoana no lasa hoe toerana tena itobin'ny fivavahana Silamo. Satria nanino mety tsy nepita lay famonjena taon'ny ankonana, dia simba le ankonana le tarika Andriamira taty ariana tsy nahalala an'izay intsony. Ary everiko fa raha ho anahy manokana pastora ny zavatra fampizarantsika mianaka teto dia izay ny anankiray, manana ndraikitra ny lehilahy mitarika manao modely aloha dia mampandraindraikitra ny zanany ho amin'ny famonjena ao amin'ny Kristy, fa tsy amin'ny fombafomba fa ny tanjon'Andriamanitra dia tsy ny samby fiara loatra fa le famonjen'ny ankonana. Ary ny firariana moa zany dia hoe isika lehilahy fa isika ray aman-dreny dia tena atsiaro mihitsy hoe solo na solo tena le Andriamanitra tsy hita-maso eo anatrehan'ny zanantsika iny. Ka raha hoe ho tian'Andriamanitra, atahotra an'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra ny zanantsika, ny antony dia satria hitany hoe dada neny natahotra an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, nanompo an'Andriamanitra. Dia izay no hoe mialatsiny moa amin'ny tena zay, izay no imité araka ny efa fantatsika nge ndray sarotra amin'ny zaza ny mankatony zavatra antiditsika azy ataovy zao fa arahany mora foana sy zavatra hitany eo amintsika ray aman-dreny. Dia mba izay tokoa le ny fiainantsika rehetra hoe raha zao sy ny ankonako dia hanompo an Jehovah izay, satria izay sary hitany ny zanaka no saro asehony modely ho an'ny taranany. Ka raha hoe ankonana vavolombelona dia ho vavolombelon'ny kristiany ny ankonana kristianina amin'ny fiainany manontolo amin'izay teneniny ary amin'izay ataony eo anivon'ny fianakavibe ary eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena koa. Dia izay tokoa no hampiavaka ny ankonantsika riamana ho aminareo ny fahasoavana tompoko vavaka isika riamana. Ray malalo, raha inay no Jesosy Kristy tomponay, misaotra anao zay ny amin'ny afatra nomenao anay androany dia mahametraka eo ambany fahasoavanao ny ankonana rehetra entina eo anatrehanao manokana ny loham-pianakaviana rehetra. Taio izy mba tsy aro tena ho pasteran'ny ankonana, ary taio izy mba ho tena hoe solon'ny Kristy eo anatrehan'ny vady aman-janany, ary taio ny ankonana ho toy ny samby fiara hampidirana zany ankonana zany any fiainana mandrakizay. Zany no vavaka ataony amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 3:10 andininy fa 5:30. Indreto indray izahay ray zanaka fanahy masino, miara mitsaoka anao, miara mandohalika eto anatrehanao amin'izao fotoana izay nifanomezana taminao izao indray. Mideranao izahay satria mpanjakanay ianao, mpanjaka mitafy voninahitra, mpanjaka misikina hery, ary izao rehetra izao dia ianao no mampitoetra tsara azy. Misaotra anao ihany koa izahay tompony amin'ny atsipirian'ny fahasoavana izay atolotra ao anay isan'andro san'andro.
misaotra ny amin'izao fotoana izao, misaotra ny amin'ny fiombonam-bavaka, misaotra ny amin'ny fitaovana rehetra izay tolotra eo ampelantanana, misaotra tompo ny amin'ny fikasana rehetra izay efa tanteraka, misaotra ihany koa ny amin'ny fikasana rehetra izay mbola ho avy, dia misaotra tompo ny amin'ireo mpanomponao marobe ihany koa izay miara-miasa miara-mifandrimbona ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao. Fa ianao tokoa Andriamanitra ny miasa ao anatinay na ny fikasana na ny fanaovana tanteraka ny sitraponao. Ankehitriny ihany koa izahay izay miara-miombam-bavaka eto tompo dia manonona ny fifonana eto anatrehanao, mamelany elokay, mamelany tsy fahatanteranay, ny tsy fahamarinanay, ary diovy ny fonay tompo, mba tena hianetry teny isanandro eo ambanin'ny tana maherinao izahay. Eny tompo, izahay miara-miombam-bavaka eto ane mba tena ho feno ny fanahy ny fahendrena, ny fanahy ny fanambarana ho amin'ny fahalalana tsaranao Andriamanitra. Ankehitriny ihany koa izahay dia manandram-bavaka ho an'i Madagasikara, indrindra ao anatin'izao faha-80 taona ny fahaleovantena izao. Jereo manokana izany fahaleovantena izany tompo, sao fahaleovantena lavitra anao. Eny tompo, mifona ho an'i Madagasikara izay, mijoro ho amin'ny banga, mamindra-fo ho an'i Madagasikara tompo, ary araka ny teninao hoe sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamanina, mba tena hitodika, hiverina aminao tanteraka ny Madagasikara, mba ho fahaleovantena miakina tanteraka amin'Andriamanitra ny fahaleovantena ny Madagasikara. Dia hiasa mahery anie ianao tompo, ary hatanteraka ny teny fikasana manao hoe aza matahotra fa tsy ho menatra ianao, ary aza mangaiay fa tsy havela ho afa-baraka ianao. Ho tanteraka amin'ny Madagasikara na izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Jesosy dia mbola tohizanay ny vavakay ho an'ireo mpitondra malagasy rehetra, hatrany amin'ny filohan'ny firenena, hatrany amin'ny filohan'ny fokontany, ny ambara tonga tsirairay avy. Ianao Jesosy Kristy no efa nifidy azy ireny, nametraka azy ireny amin'ny toerany avy, dia ampiokony izy ireny Jesosy amin'izany adidy masina izay napetraka ao amin'izany. Tario amin'ny fanamasina ao hatrany, anana fakinga-tsaina sy fahazavan-tsaina. Ianao nanolo-tsaina azy ireo ny ery tompo, amin'ny famolavolana ny lalàna, amin'ny fanapahan-kevitra rehetra, mba ho araky ny sitraponao. Satria Jesosy amin'ny fanapahan-kevitra raisin'izy ireny dia tena misy fiatraikany lehibe tokoa eo amin'ny firenena. Aoka ianao no anjaka Jesosy Kristy. Ary raha misy eritreretin'izy ireo fampandrosoana amin'ny Madagasikara, ianao nefa mahita ary tompo ny mahasoa izay rehetra sitraponao rery ihany ane Jesosy no tanteraka, ary izay rehetra projet izay tsara efa novolavolaina Jesosy, ianao ny asa manan-kery tena ho tanteraka ane izany, hampandroso ny firenena malagasy. Dia arovoko ne izy ireo Jesosy amin'ny fakapanahy rehetra izay mety mahazo ny olombelona, amin'ny fitiavam-bola, amin'ny fitiavan-karena, amin'ny fitiavam-boninahitra. Jesosy atao mpandresy tahaka anao tompo, ary ahy hanome voninahitra ny anaranao. Dia no niaro azy ireny mety ho influence ratsy rehetra ry tompo, ny influence an'ireo ratsy fanahy. Ianao efa niteny fa ianao mamadika ny lalan'ny ratsy fanahy. Arovy ireo mpitondra Jesosy Kristy manoloana ireo firenena-dehibe. Atao fitsapan'izy ireny fa ianao no arony, ianao no Andriamaniny, ianao no manjaka eo amin'ny firenena io. Dia ianao ne Jesosy Kristy no hiasa ihany koa an'ireo mpitondra ara-panahy. Jesosy malalo, tafio ny herinao hatrany. Ataovy manana fahamasinana Jesosy, mba tsy hanala baraka ny anaranao. Ary mivavaka koa izahay Jesosy manoloana izao fikorontanany
toe karem-pireneny eran-tany izao. Jesosy misy fiatraikany amin'izy ireo koa izany Tompo. Nefa ilay Andriamanitra mahagaga, ilay tompony volafotsy sy ny volamena no hitsinjo azy ireo. Ka ho voaloso amatsara ny Jesosy Kristy ny karaman'izy ireny tsirairay avy. Dia miasa Jesosy, ianao ilay Andriamanitra izay notokisany, ianao ilay Andriamanitra izay nitoerany, ianao ilay Andriamanitra izay efa niantso azy hanompo anao. Tsy ampipitrapitra azy ireo ny ianao Jesosy, fa mikarakara azy ireo tokoa satria Andriamanitra ny nofo sy ny fanahy ianao. Dia mivavaka izahay Jesosy Kristy ho an'ny tokantrano malagasy rehetra. Dia hisaorana anao ny Jesosy Kristy ireo tokantrano, anjakanao, manaiky ny anjakanao, manaiky ny mampanjaka ny fiadanana sy ny fifangatiavana amin'izany tokantrano izany. Tompo dia ny famasinanao, hatrany ane Jesosy no anjaka amin'ireny tokantrano ireny. Ny masonao ny tsinjo, ny fonao no amin'izany tokantrano izany Jesosy. Dia mbola mivavaka koa izay Jesosy Kristy ho an'ireo tokantrano mandringa. Mety hoe mbola tsy resy lahatra ny ray. Mety hoe mbola tsy resy lahatra ny andaniny ianao ilay miteny tsara ny rono ny ray, fa misy valiny tsara ny fisasarana. Tompo, ianao no anasitrana ry Tompo, izay mety ho aretina mahatonga izany fandringana izany. Ny areti-panahy Jesosy Kristy io, ianao no anasitrana. Ny fatotra rehetra ataon'ny Satana Jesosy, ianao no anafaka. Dia hijoro tsara ny eny an-daniny sy ny ankilan'i Jesosy, androso amin'ny finoana sy amin'ny fitiavana anao ny tsirairay. Jesosy dia ao koa nefa ireo tokantrano izay mety hoe mbola ao anatin'ny fahimaizinana tanteraka, tsy mahita ny fiadananao. Jesosy, miantso olona ray ao anatin'izany ianao Jesosy mba hitondra ny fahazavanao ao anatin'izany tokantrano izany. Dia mivavaka izahay Jesosy Kristy ho an'ireo mpitondra tena. Aza vela hiady irery ireny Jesosy, afainao efa niteny fa izaho Jehovah ny vadinao. Anampy azy ireo ianao amin'ny fivelomana, amin'ny fitaizana rehetra Jesosy. Ao koa ireo kamboto ry Tompo. Jesosy atsangano ireny kamboto ireny isan'ny zanak'Andriamanitra. Hitsinjo azy ireny ny masonao Jesosy. Hikarakara ny ara-nofo, hikarakara ny ara-panahy azy ireny eny Jesosy. Ny fianarana izay tokony diavina izy ireny. Ianao ny antoka azy ireny Jesosy. Andriamanitra mahagaga ny anaranao. Indrindra koa izay Jesosy Kristy dia mivavaka ho an'ireo tanora izay efa natsoina ao amin'ny tokantrano. Jesosy, ianao ny asa amin'ny vady sahaza ho an'ny tsirairay ny ianao, dia ilay vady endry avy amin'ny Jehovah. Dia misaotra Jesosy Kristy no fampandrosoana rehetra izay efa hitanay mamiratra ny Madagasikara. Ataovy sari-piaro amin'ny firenena izay vahoaka malagasy tsirairay Jesosy. Tsy ny vahoaka malagasy anie Jesosy Kristy no anapotika ny firenena, fa zava-tsarobidy no natolotra ao anay malagasy Jesosy. Dia ataovy tsapany gasy izany. Tena hitahiry izany fahasoavana izany. Tena hay ho sari-piaro amin'ireny fahasoavana ireny izay Jesosy. Dia rakofana amin'ny rahanao Jesosy Kristy ny firenenay, rakofana amin'ny rahanao ny vahoaka malagasy rehetra, ary asandratra amin'ny anaranao izany vavaka izany Tompo. Atolotra n'ilay ray masina indrindra. Amen. Tompo, miondrika eto anatrehanao indray ny mpanomponao amin'izao ora sy fotoana izao. Mitondram-bavaka manokana ho an'ny tanora malagasy rehetra. Tompo, ny tanora Tompo dia ampiasainao tokoa ho fanasiny tany. Ampiasainao tokoa anatanteraka ny fitoriana filazantsaranao, satria ny hery sy ny tanjaka dia mbola ao anatin'ny tanora avokoa. Ampianaro ny tanora malagasy Jesosy tsy ho variana amin'izay mety ho rendrarendra n'izao tontolo izao, amin'izay mety ho filany nofo, amin'izay rehetra mety mahavariana anazy any ambadika any Jesosy, fa aoka anolotra ny fahatanorana tanteraka eo ampelatananao, satria ianao Tompo dia tsy lany asa, tsy lany anjara andraikitra homenanay tanora hiandreketanay, ho ataonay Tompo, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo anivon'ny tokantrano, na eo anivon'ny firenena, eny eo anivon'ny fiangonana Tompo, dia misy foana
ny hiraka tianao ho tovinay. Dia ta io ny tanora malagasy tsirairay avy. Naiza misy anazy azavelanao irehareny amin'ny hery sy ny tanjaka izay ananany. Fa aoka tompo irehare no ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Aoka tena rehefa hijery ny tanora malagasy ny olona rehetra dia ianao no hitany tompo satria ianao no tokony hoe ho taratry ny fiainan'ny tanora dia mifona tompo raha misy tanora mety ao anatin'ny filibana, ao anatin'ny tsy fahafantarana anao. Jesosy ampahirato ny masom-panahin'izy ireny mba ho tafahoana aminao, ahita ny lala tsara ka izorany, ahita ny izay rehetra tokony ho tovy ny tompo ary esory ao anatin'ny eritreritry ny tanora mihitsy ny hoe mbola tanora dia afaka manao izay tiany, fa tsy misy tompony ampito izahay Jesosy na tanora na lehibe na zaza na ankizy. Ka aoka tompo izay mety ho firerehavana amin'ny fahatanorana hiala ao anatin'ny tanora tsirairay avy. Aoka hitomban-dahy Jesosy ka hanao ny asa ho voninahitry ny anaranao. Dia ireo ihany koa ny mahantra sy ny kamboto tompo mahalala ny mahasoa azy ireny ianao, mahalala ny mety azy ireny ianao Jesosy dia jereo araky ny indrafonao. Ireo mahantra dia omeo izay sahaza azy isan'andro araky ny vavaka nampianarinao tompo na fitafiana izany, na anjara sakafo izany, na sakafo ny nofo na sakafo ny fanahy dia omeo azy ireo tompo raha sitraponao indrindra. Dia eo ihany koa tompo ireo anatin'ny ireo kamboty ampatsiahivo azy ny teninao fa tsy mamela azy ireny ho kamboty ianao fa mitsinjo sy mijery azy hatrany ary mahalala ny mahasoa azy ireny dia feno ny bango eo amin'ny fiainany tompo dia aza velana orin-javatsoa izy araky ny teninao. Dia misaotra miantra ny mahantra sy ny kamboty, misaotra mandray an-tanana ny tanora malagasy. Fa ho any amin'iza moa zahay tompo ianao no afaka manolo-tsaina anay sy manampy anay amin'izay rehetra atrehanay. Dia apetraka ampelatananao tompo tsy toza ny vavaka izany noho ny anaranao Jesosy Kristy misaotra indrindra raha io. Amen. Tompo miara-mibavaka eto anatrehanao dia ao anatin'izany indrindra ny fitiavanao anay, mbola iantsonao anay tompo malalo hiverina aminao, hibebaka marina aminao tokoa Jesosy tompo ny amin'ny tsy fahatanteranay, ny mba hanomezanay ny fiainanay iray manontolo ampelatananao ary anjakanao anatin'izany. Ampianaro anay tompo Andriamanitra izany hoe fo tena mahay mibebaka marina izany eo anatrehanao ary ny tsy hamerenanay intsony ireo ratsy izay efa nialanay, izay efa hoe nekenay hoe tsy ho averinay intsony dia ampianaro an'izany izahay tario izay fanay masina fa raha ny herin'ny tenanay no ekenanay dia tsy vitanay ary tsy sitraponao ihany koa izany, tsy mendrika ny atao hoe fibebana tompo izany hoe mbola miverina amin'ny ratsy fanao izany fa ao ekenao Andriamanitra no tena hoe hitarika anay, hiantso anay, hahafahanao Jesosy Kristy manjaka tanteraka amin'ny fiainanay, manjaka tanteraka amin'ny firenenay. Dia ao anatin'izany no hahafahanao Jesosy tena hoe miasa feno manjaka eto amin'ny Madagasikara rehefa mibebaka marina tokoa izahay. Ao anatin'izany indrindra tompo no angatanay indrafo ihany koa ho an'ireo vahoaka malagasy izay
ao anatin'ny asa. Misotranao nanome asa ho an'ireo izay ao anatin'izany asa izany tompo a. Ampianaro izay hankasitraka ary tena hoe hampanjaka ny fahamarinanao ny mpanjaka ny rariny amin'ny asa sy ny mpampiasa rehetra ianao Jesosy. Ho an'ireo izay tsy manana asa kosa dia hampahery ianao ary ianao tompo no hanolo-tsaina, ianao ny hanome ny sahaza ny tsirairay avy ao anatin'izany tsy fampiana asa izany, fa izany tompo no miteraka fanitrana lalina ihany koa amin'ny firenenay rehefa tsy hanasa daholo ny vahoaka malagasy. Ianao hamehery hanome tanjaka fahasalamana tompo hanatanterahana ny asa sahaza ny tsirairay. Eo ihany koa tompo malalo amin'izao fotoana ankehitriny izao dia mivavaka aminao izahay ho an'ireo mpianatra rehetra, ny mpampianatra rehetra, ny sehatra ny fanabeazana rehetra tompo Andriamanitra. Ianao ilay tompo ny fahalalana tsara no irinay sy angatanay indrindra, tena hoe hiditra lalina handray an-tanana ny momban'ireo mpianatra rehetra ianao tompo, hanome tolo-tsaina ianao izay tena hoe avy aminao tokoa no hiasa ao anatin'ny tsirairay avy, hanome ny fahaizana ianao, ny fahalalana tsara ary ireo mpampianatra kosa dia hampaherezinao amin'izany asa fampianarana izany, amin'izany fanomezam-pahasoavana nomenao Andriamanitra izany dia hampiasa an'izany araka ny fahamarinanao amin'ny sehatra ny fanabeazana Jesosy tompo dia irina ihany koa raha tena hoe raisinao an-tanana araka ny sitraponao. Misaotra tompo any amin'ny fenoanao vavaka anay fa fantatray fa mihaino anay ianao, dia amin'ny anaranao Jesosy tompo Amen. Le sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette, le prix payé, mon salut parfait, oui libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Rien sur la terre, ni même le tombeau, ne peuvent de ta grâce nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert.
ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire